Ny fehezana ny vidim-piainana izay mampikaikaiky ny maro no tena andrasana amin'ity ministrin'ny vola sy ny tetibola vaovao ity. Raha ny fanazavana izay nentin'ny solombavambahoaka voafito tao Manakara. Mizaka ny mafy tokoa ny vahoaka raha ny lafin'ny sosialy manokana no asity. Miandrandra ny isinarivo mpanovana etiny ministrin'ny vola sy ny tetibola vaovao vonintsalama andremololona ny solombavambahoakan'i Manakara raha Abel. Nosoritany fa tokony nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny ministra vaovao entina hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mampikaikaiky ny vahoaka. Miarahaba ny gouvernement na dia teo aza mifametraha-pelany ny ministra ny fitantanam-bola dia indray andro ihany taoriana mifametraha-pelany dia efa nandray fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena nanolo ary olo efa manana expérience no apetraka eo. Dia miarahaba ny ministry ny vola vaovao hatotosa ny andraikitra mazefatra izay ho tanterahana amin'ny firenena. Za zao dia raha mahita azy dia ohatrany hoe mahita ny Christine Lagarde tany à Paris any Frantsa miverina mba hotorotoraka izany koa ny atao ministra vaovao ito zany fampandrosoana ny tanindrazany imbolana. Eo indrindra no saritako sady miarahaba raha matao ministry ny vola zany no mankahery anazy. Mandroana an'izay nefa misy andreo ataontsika hoe olona manodidina ny ministra taloha mety misy ihany koa ny tsy mahomby dia tokony asorona koa zany ohatra ny fametraha-pelany ilay ministra teo koa tokony hametraha-pelana koa izay olona tsy mahomby anatin'ny fitantanan'ny finance io. Sy laza aho ataontsika hoe sy ny fandrarana ny douane mijaly ny mpandraraha malagasy anaovan'ilay ataontsika hoe mpiandraikitra voalohany zany douane zany. Satria anaovana pression fiscale foana tazomina io entana io mandritra ny ataontsika hoe ray volana na ray volana sy tapany dia amiroana asonjay ilay mpandraraha malagasy ny vokany dia miakatra ilay vidim-piainana. Nosoritany solombavambahoaka raha Abel fa tokony mametra-pialana avokoa izay tsy mahomby teo anivon'ny ministerin'ny fitantanam-bola sy ny tetibola ary takin'ny analefahana ny etra sy aba alaina amin'ireo mpandraraha ara-toekarena ahafahana mifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana.